للبشر وهدية طوق النجاة والهادي للبشرية، في كل حرف ثواب بين السطور معجزات، في كل قصة جوا الكتاب فيها عظات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Falinitenako manatra ny arahaba ho antsika rehetra tsy tapaka manaraka ny fandaharana eto amin'ny fahitalavitra ny vivà, ary tsika pino islam izay manaraka ny émission mahakasika ny volana Ramadan. Araka voalazantsika omaly dia iresadresaka mahakasika ny tantarany mpaminany Musa alayhi salam isika, satria izy no tantara lava indrindra ary tantara izay nomena voninahitra indrindra ao anatin'izany boky masina Al-Qur'an al-Karim izany. Amin'ity androany ity dia andaontsika hijery, satria tenitsika omaly hoe Firaona alayhi lana, izany hoe Ramsès II tamin'ny vanim-potoana io, dia namoaka lalàna miteny fa hoe nizaniza ny zanaka Israely, izany hoe lehilahy, misy vehivavy teraka lehilahy dia tapana avokoa ny lohan'izy ireo. Kandeha ny fotoana tao anatin'ny taona maro dia tonga hatrany amin'ny 1000, izany hoe 1000 zaza no maty ary natsipy tao anatin'ny Nily, izany hoe natoraka tany anatin'ny Nily ny fatin'ireo zaza lahy kely izay novonoan'ny Firaona rehefa maty izany zavatra izany. Satria inona no antony? Satria fantantsika tsara fa i Firaona dia araka ny tantaran'ireo manatantara fa hoe ny antony nanaovana izany dia misy antony lehibe fa mbola tsy idirantsika ny antony nanaovana izany. Fa kosa eto fanontaniana mipetraka hoe ahoana ny fomba nahatongavan'ireo zanaka Israely tao Egypta, izany hoe fomba nahatongavan'izy ireo tao Egypta, ary inona no antony Firaona namoaka an'io lalàna io. Zay vao hitantsika amin'izay hoe inona ny zavatra izay nandalo ary inona ny zavatra izay tokony tandremana zanak'olombelona eto ambony tany. Ny voalohany, ny fahatongavany ireo vahoaka Israelianina tao Egypta dia miainga amin'ny tantarany mpaminany Yosufa alayhi salam, satria Yosufa alayhi salam dia zanaka ny Yakob. Yakob alayhi salam dia niteraka miisa 12 izy ireo, izany hoe ireo zanany mpaminany Yakob alayhi salam dia miisa 12 azafady, izany hoe 12 no zanak'izy ireo. Ka indray andro mpaminany Yosufa alayhi salam, mbola kely izy tamin'izay fotoan'izay, dia nahita nofy fa hoe nahita ireo kaokab, izany hoe ireo kintana 12 miondrika miankohaka eo aminy ary miampia ny masoandro sy ny volana amin'izay fotoan'izay. Dia nantany any rainy izy, any mpaminany Yakob, zao izy dia nahita nofy tahaka izao, ka inona no antony? Dia nananatra azy mafy irainy Yakob fa hoe aza tantaranao amin'ireo rahalanao izany zavatra izany, satria fantany Yakob fa mety hiteraka tsy fitovizan-kevitra sy ady eo amin'ireo mpirahalahy izany zavatra izany. Ka nafeniny Yosufa alayhi salam. Rehefa nafeniny izany, hitantsika kosa eto fa Yakob dia manam-pitiavana bebe kokoa any Yosuf mihoatra n'ireo zanany hafa ihany koa. Ary hita zany eo amin'ny fihetsika na amin'ny fiteny izay ataony andavanandro. Ka teo nanomboka ireo rahalahy mpaminany Yosufa alayhi salam nanana an'izany hoe fialonana manokana any Yosufa alayhi salam. Ka indray andro izy ireo niangavy ny rain'izy ireo mba hoe andeha hiaraka amin'ny Yosufa andeha any tany lavitra mba andeha hitsangatsangana hilalao. Ka rehefa nandeha tany izy ireo dia namidin'izy ireo Yosufa ary nalatsaka izy ireo tao anatin'ny vovo lehibe anankiray. Rehefa miverina izy ireo niaraka tamin'ny akanjony nisy akanjony Yosuf, nasian'izy ireo rà izay ary niten'izy ireo akalahu dhib, izany hoe nohaniny léopard na nohaniny ireo bibidia zany, amboadia izany mpaminany Yosufa alayhi salam izany. Rehefa nandeha ny fotoana, nandeha ny volana dia navoaka tao anatin'izany vovo zany mpaminany Yosufa alayhi salam. Rehefa tafavoaka tao izy dia namidy tao Egypta. Ka rehefa namidy tao Egypta izy dia ilay gouverneur'ny Egypta mihitsy no nividy azy tamin'izay fotoan'izay. Rehefa nividy izy dia natolotra ny hoe cadeau ho an'ny vadiny.
io cadeau ho an'ny vadiny io zany hoe andevo zay tsara tare ary mendrika no sady malala fomba no sady manana izany fitondran-tena mendrika zany io andevo zany hoe lasa andevo ipaminany Youssouf alayhi salam rehefa namidy tao Egypta tamin'ny gouverneur ary nomena ny vadiny rehefa nebe ipaminany Youssouf alayhi salam dia fantantsika fa izy anisany manana zany hatsarany tare zany zany hoe olona mendrika manana tsara tare zay mahita azy dia maniry azy avokoa amin'izay fotoana zay ka anisany nakaty azy ihany koa ilay vehivavy zay nomena nanomezana azy cadeau zany hoe vadin'ilay gouverneur-ny Egypta indray lasa raikipity tamin'ny mpaminany Youssouf ka niangavy azy indray andro hoe mba hiaraka atory aminy zany hiaraka anao firaisana aminy izany mpaminany Youssouf alayhi salam saingy mpaminany Youssouf alayhi salam amin'ny mahampaminany azy izy manana zany fitondran-tena mendrika zany dia tsy nanaiky nanao an'izany zavatra izany zay hoe zavatra mamoafady zany ary voararany lalàna tokoa izany ka teo indrindra no nisiany olana teo amin'ny Youssouf alayhi salam sy ilay vehivavy satria ny ampangany vehivavy indray fa izy Youssouf no nanolana taorinan'io ka nampidirina tany amponja rehefa niditra tany amponja izy nandeha teo amin'ny 12 taona izy nijanona tao amponja zany hoe efa tsy nisy tantara efa adinan'olona izy Youssouf ny fisiany sy ny mahakasika anazy dia efa adin'ny olona saingy namoany tantara indray dia ilay mpanjaka izay hoe mpanjaka lehibe tsy le gouverneur fa mpanjaka lehibe zay nitantana ny Egypta dia nahita nofy inona nofy hitany hoe nisy omby vavy anaky 7 izay hoe matavy lehibe dia hoan'ny omby vavy 7 zay mahi zany hoe hoan'ny ilay omby vavy mahi ireo omby vavy izay hoe matavy tsy vitan'izany mbola nanofy indray izy fanondroany andro hoe nahita ireo karazana hoe sombolaty zany hoe ireo voly mahafinaritra maintso tsara 7 ihany koa ary nahita ny 7 hafa izy dia maina sy tsy misy ilevana azy io nofy anankiroa dia tao anatin'ny 2 andro no nifanesy tamin'ny mpanjaka io rehefa hitany zany dia nantany ireo interprète zany ireo mpandika nofy dia tsy nisy nahalala na de ray aza ireo mpandika nofy ka teo indrindra natadidiavany olona izay hoe mpanome rano any mpanjaka satria io mpanome rano mpanolotra rano mpanome jus any mpanjaka io dia efa nigadra izy tamin'ny vanim-potoana anankiray ka rehefa nigadra tany izy dia nanofy dia mpaminany Youssouf tao amponja no nanome interprétation zany hoe nanome dikan'ilay nofiny ka tafavoaka marina ilay nofiny ka teo indrindra no natadiavana fa hoe any amponja misy lehilahy anankiray zay mahay manao interprétation an'izany nofy izany ka teo izy dia niteny tamin'ny mpanjaka hoe zao izy mahita olona anankiray zay mahavita manao an'izany interprétation zany ka teo indray namoa ilay tantara ny mpaminany Youssouf dia nalaina nadika ny mpaminany Youssouf fa hoe ireo omby vavy 7 sy ireo zavatra maniry 7 zany hoe ao anatin'ny taona 7 dia ahazo vokatra be dia be eto Egypta fa ny taona 7 manaraka kosa dia tsy misy tsy amokatra mihitsy ny taninareo Egypta ka aokanareo ahay andanjalanja ny vokatra 7 taona izay azonareo amin'ny taona voalohany 7 taona voalohany dia iny no isakafo anareo mandritra ny 7 taona manaraka ihany koa teo dia navoaka tao amin'ny prison tao amponja mpaminany Youssouf alayhi salam ary nomena toeram-boninahitra lehibe dia lasa Aziz Misr zany hoe lasa gouverneur ny Egypta mihitsy izy tamin'izay fotoan'izay ary tsy vitan'izany fa izy ihany koa no mitantana an'ireo magasin maro samihafa zany lasa sady gouverneur izy no sady ministre de budget et de finance tamin'izay fotoana izay ary mpaminany Youssouf alayhi salam dia tsy mitsahatra izy manao an'izany fahamarinana zany tamin'ny vanim-potoana izay niainany Youssouf alayhi salam tia manao an'izany fahamarinana zany araka ny voalazantsika satria anisany karazana hoe dalily na proof manambara fa mpaminany Youssouf alayhi salam manao an'izany fahamarinana zany dia le teny manao hoe waliman jaa bihi himlu ba'irun wa ana bihi za'im zany hoe rehefa tonga le vanim-potoana ny hanoanana zay hoe tsy misy ny
voly vanina ary tsy misy zavatra mandeha mihitsy, dia ny olona rehetra tao Ezipta dia mahazo anjarany, izany hoe chameau anankiray, izay zakany chameau anankiray no anjarany tokantrano anankiray. Na mpanjaka izy, na Egyptianina izy, na Israelianina izy, na inona ny karazany, dia mitovy avokoa eny fa hatramin'ny izy Iosofa alayhi salam dia tahaka an'izany ihany koa no sakafo izay hoany. Izany hoe mitovy ny olona rehetra tao Ezipta, ka faly avokoa ireo olona zay tao Ezipta. De tamin'io fotoana io rehefa nandeha izany hanoanana zany, de nangataka tamin'ny ilay mpanjaka mpaminany Iosofa alayhi salam mba hitondrany any, izany hoe anafarany any rainy Yakoba alayhi salam sy ny ireo rahalany ary ireo bani Israely, ireo avany avokoa avy amin'ny bani Israely. Naneky ilay mpanjaka hoe eto aty ny avanao rehetra, wa atuni bi ahlikum ajmain, hoe eto aty ny avanareo rehetra, ka tonga tao Ezipta izy ireo. Fa marina kely dia ireo zany ny Egyptianina dia miaina amin'ny alalan'ny voly, fa kosa ireo zanak'Israely dia miaina amin'ny alalan'ny fiompiana. Ka nangataka tany anankiray antsoina hoe Ardaghassan, hoe Ardaghassan io no nipetrahany ireo bani Israely, ka tao izy ireo namorom-ponenana niaraka tamin'ny mpaminany Yakoba sy mpaminany Iosofa ary ny rahalany miisa 12 ireo. Dia zany hoe tao izy ireo no mipetraka tamin'ny fotoana io. Fa kosa mila ho fantantsika, mpaminany Iosofa alayhi salam natahotra mafy fa hoe aorian'ny fahafatesany Yakoba alayhi salam dia ireto rahalany reto tsy andeha ampiatra an'izany karazana hoe fahamarinana izay niainany mpaminany Iosofa alayhi salam. Ary tiantsika ihany koa milaza eto fa hoe ny mpanjaka tamin'izany fotoana zany dia tsy Egyptianina, izany hoe mpanjaka zay niaina niaraka niaina tamin'ny mpaminany Iosofa alayhi salam, satria efa 100 taona ny alohan'ny mpaminany Musa no nahatongavany mpaminany Iosofa alayhi salam tao amin'ny Ezipta. Izy ireo dia tsy Egyptianina ireo mpanjaka tao, fa avy amin'ny foko antsoina hoe Hyksos. Hyksos io dia avy amin'ny avy any Azia. Io Azia dia manakaiky any Chine no toerana izay nisy azy ireo, dia antsoina hoe Hyksos. Reto tonga tao Ezipta, nanjanaka ny Ezipta ary tsy vitan'izany fa mitady olona izay hoe mitovy talenta amin'izy ireo mba handeha anjanaka ny Ezipta. Ka nifanena tamin'ny mpaminany Iosofa alayhi salam izy ireo. Fa ny mpaminany Iosofa alayhi salam kosa tsy nanao an'izany hoe fampijaliana sy ny fanambakana izany, fa kosa napiatra ny adl na ilay fahamarinana araka ny voalazantsika teo. Dia nankaty azy avokoa na ireo Hyksos zay nanjanaka ny Ezipta, na ny Egyptianina, na ireo zanak'Israely, na ireo mpivahiny tao Ezipta, dia nankaty amin'ny mpaminany Iosofa alayhi salam avokoa, satria nanatanteraka an'izany fahamarinana zany mpaminany Iosofa alayhi salam. Saingy rehefa maty Iosofa alayhi salam ary maty ihany koa Yakoba alayhi salam, dia tavela taranaka izy ireo. Rehefa tavela ny taranaka izy ireo raha lasa nabavy atao anatin'ny finoana Islam, dia nanomboka ny vadika ny rasa. Izany hoe tsy nanao dhulm izy ireo, tsy nanambaka izy ireo, tsy nanao tsinjazo lena tamin'ireo Egyptianina izy ireo, fa kosa nanampy ilay mpanjaka manao tsinjazo lena. Izany hoe nanampy ny Hyksos, ireo olona antsoina hoe Hyksos ireo zany nampiny izy ireo amin'ny fanambakana, fanandevozana nataony Egyptianina, nataony izy ireo amin'ny Egyptianina, dia nanampy izy ireo ary nanomboka teo ny fijery hafahafa nataony Egyptianina manao hoe ireto dia tsy mitovy amin'ny Iosofa alayhi salam, tsy mitovy amin'ny Yakoba izay napiatra ny fahamarinana, fa manampy Hyksos amin'ny tsy fahamarinana izay ataony aminay. Dia nanomboka nanao fijery hafahafa izy ireo tamin'izay fotoana izay. Ka rehefa vita izany fijery hafahafa zany, dia taty aoriana nandeha ny fotoana, nandeha ny volona, nandeha ny andro, nandeha ny taona, dia nisy lehilahy anankiray tamin'izay fotoana izay, dia nisy lehilahy antsoina hoe Ahbas. Io zany no tamin'ny Egyptianina io Ahbas io, dia nitsangana izy nanohitra ny Hyksos ary tamin'ny farany dia avitra, izany hoe avitra ny Ezipta, ka niroahany izy ireo niala tao Ezipta ny Hyksos. Ary rehefa voaroaka ny Hyksos dia tadidio tsara raha lasa nabavy fa misy ireo bani Israely, zay bani Israely nanampy ny Hyksos tamin'ny tsy fahamarinana zay nataon'izy ireo, dia nanomboka teo ny ady tamin'ny bani Israely, na ihany koa ny ady tamin'ireo zanak'Israely. Izany hoe nanomboka halan'ireo Egyptianina
ary nisorona tamin'izy ireo avokoa ny sakafon'izy ireo sy ny zava-pisotron'izy ireo, ary ihany koa mifananan'izy ireo ray manontolo, eny fa hatramin'ny trano tsara izay nisy azy ireo, ary ny toerana izay nisy azy ireo dia nitsoahana atao amin'ny toerana izy ireo, ka natao anireo akoahy, zany hoe ireo trano tota, trano ratsy no nametrana an'ireo zanaka Israely. Zany hoe ny zavatra enina nataony io lehilahy Ahbas io any zanak'Israely tamin'izany fotoana zany. Voalohany amin'izany, hawwaluhu ila abidi, zany hoe navadika ny zanak'Israely ho lasa andevo, zay aloha voalohany tamin'izany. Faharoa, tardu min ard Ghassan, zany nisorona tao amin'ny toerana antsoina hoe Ghassan io, ary nasorona teo amin'izy ireo avokoa ny fananan'izy ireo tamin'izay fotoana izay. Ary ny fahatelo, banu lahum akwah, zany hoe nanamboarina ireo karazana trano totra, trano fotaka, zay trano ratsy indrindra no nipetrahana izy ireo. Ary ny fahaefatra, farrakohum ila juz'ain, zany hoe nosarana anankiroa ireo bani Israely, zany hoe ray tany avaratra dia ny ray taty atsimo. Inona no anton'izany? Satria raha lasa navavy raha mitambatra izy ireo, mety misy hery izay hanohitra ireo Egyptiana ka nisarana izy ireo tamin'izay fotoana izay. Ary ny fahadimy dia haramuhu mina ta'lim, zany hoe norarana izy ireo tsy mahazo mianatra, zany hoe haramo amin'izy ireo ny mianatra, mba tsy hahafahan'izy ireo ihany koa hanohitra ny Egyptiana aty aoriana. Ary ny fahaenina farany dia nampiasana izy ireo andro aman'alina ary tsy nomena karama tamin'izay fotoana izay. Zay zavatra enina zay raha lasa nabavy nataony ireo Ahbas any bani Israely, satria nanampy an'ireo hekisosy tamin'ny tsy fahamarinana zay nataony izy ireo. Ititsika maranina ny fandarana amin'ity androany ity dia ilay teniny Allah subhanahu wa ta'ala manao wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar. Zay teny Allah subhanahu wa ta'ala zany dia miteny manao hoe anareo aza miantehitra na manampy na miorina makany amin'ny olona izay mpanao ny dhulm, zany hoe mpanao ny tsindrazolena, fa ho avy aminareo ny saziny Allah ilay afo mamaivay. Zany no nataony bani Israely taorian'ny amin'ny fahafatesany Yakob sy fahafatesany Yusuf alayhi salam, nanampy ankolaka an'ireo hekisosy ka lasa fijery hafahafa ny fahitany Egyptiana azy ireo, ka lasa nivadika ilay toeram-boninahitra nisy azy ireo niaraka tamin'ny mpaminany Yusuf, ka lasa andevo izy ireo taty aoriana. Insha Allah tapitreto ny fandarantsika tamin'ity androany ity, fa insha Allah io jerentsika raha ampitso inona ny zavatra izay nataony ireo Egyptiana tamin'ny bani Israely, ary nanomboka teo ihany koa ny fahaterany mpaminany Musa alayhi salam, ary mitohy ny tantarantsika mandra-pahatongavany, mandra-pahataperany volana Ramadan. Hatreto ny fandarantsika isorana nanaraka zany hatramin'ny farany, isorana ihany koa ny teknisianina mampita amin'ny vantan'ny fandarantsika. Ny tena kosa dia mameno fotoana ho amin'ny raha ampitso indray. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. رب العباد سواه يبقى لنا طارق نور وخير لكل الحياة. قرآن كريم هدى للبشر وهدية طوق النجاة والهادي للبشرية. كل حرف سواد بين السطور معجزات، في كل قصة جوا الكتاب فيها عظات.